Mitoetrany ny fitakin'ireo mponina avy amin'ny tanàna manodidina ny QMM sy ny mponina ao atapy-tanàna ny Taolan'ny Aro. Manoloana ny faloton'ny rano mifanila amin'ny toeram-pitrandrahana izay mifandray amin'ny rano fisotro ao Taolan'ny Aro ity fitakiana ity. Eo ihany koa anefa ny fahafatesan'ireo trondro amin'ny renirano Nandrakaka sy eny Ovatra. Taorian'ny antsika tao amin'ny efitrano malalaky ny lapan'ny tanàna ny Alarobia lasa teo. Ny fanome fotoana teo amin'ny tokotany malalaky ny lapan'ny tanàna ny Taolan'ny Aro koa ireo solotena mponina ireo. Izay mitarian'ireo filoham-pikambanana sy ny solombavam-bahoaka ny Taolan'ny Aro. Tanjona tsotra, tsy misy hafa-tsy ny fitsinjovana an'ilay vahoaka satria raha mahalala fa misotro rano maloto ny vahoaka amin'izao. Ary misy koa zany ny fitenenana an'ilay resaka fahafatesana trondro ohatra. Normal ve raha mitenitsika hoe tandremo tsy sakafo, tandremo tsy hinana an'ireo trondro maty ireo fa sao dia ampidi-doza. Nefa ny rano izay nahafatesan'ilay trondro azo sotroina ihany. Ataoko angamba fa tsy normal zany. Takinay mba hampitoviana amin'izay koa ny rano sotroin'ny vahoaka eto Fort-dauphin. Aoka mba hitovy zo ny vahoaka ny Faradofay sy ny vahoaka eny amin'ny fazy sy ny ao amin'ny QMM rehetra. No mafisin'ireo izay ny teny fa mbola takin'ireo mponina ny hampitoviana ho iray ny ivoahan'ny rano fisotro ny vahoaka ny Taolan'ny Aro sy ny mpiasan'ny QMM eny amin'ny toeram-pinenany. Izaho Zafinandro Perla Bien-Aimé, solombavam-bahoaka voafidy tamin'ny distrikta ny Faradofay, ny finilin-drareo aho. Izaho manao anso avy agny hanao président de la République Andry Nirina Rajoelina. Izaho députénao mijaly zahay maro ny problema ny vahoaka aminay atiky mikasika ny orinasa io, resaky tany, resaky vy fritier, resaky fiatraika amin'ny tontolo iaigna. Io zaka io maloto ny rano, marina sa sy marina, hitasika zay raha zay. Maro ny raha mampijaly anay atiky Andriamatoa filoha mitodiha aminay atiky hanao fa 10 tao mahery mampisy problema ny vahoaka atiky mikasika ny orinasa io. Angatan'izy ireo amin'ny fanjakana foibe ihany koa ny mba hametrahana na anorenana laboratoara iray fitiliana ny rano ho an'ny Taolan'ny Aro. Matetika ny toy izao izy ireo fa dia saika ambolana vao mivaly ny fitiliana. Be loatra ny fotoanan-drasana ny valin'ny fitiliana amin'ny toy izao ka lasa mitombo ny fanaintainan'ny mponina mandritra izany.